Mankasitraka antsika tsirairay avy ny tokantrano any izay mbola mampitrano ny televiziona malagasy atao anatin'ny vaovan-tsary an'ity alady hariva ity raha sendra tratra na hoe mpisakafo any indray ianao amin'izao oro izao dia mirary ianao sotomana sady manasa anao ihany anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao ampahafantarina antsika vetivety aloha ny fandaharam-potoana ny mondial izay arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny 12 ralany lalao ifandonana ny Brésil sy Norvège ankoatr'izay amin'ny 3 ora maraina Meksika ifandonana amin'ny Angletera mazava ho azy fa ao arahany fandarana manokana hatrany resadresana izay tontolo ny baolina kitra ny mondial sy ireo ekipa izay miaraka amin'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena eto amin'ny televiziona malagasy izay ny fandaharam-potoana ho an'ny anio alina amin'izay mondial izay fa raha mpitso alatsinainy fahaenina ny volana jolay kosa anomboka ny fanadinana BEPC sy ny BEP mandritry ny efatrandro miatrika izany fanadinam-panjakana faharoa izany ireo mpiadina manerana ny Madagasikara ary tamin'ity iray andro mialoha ity dia efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana efa vonona ny mpiadina misy ny afatra sy fankairezana manokana avy amin'ny minisitra tompony andraikitra ho an'ireo mpianatra rehetra hiatrika izay fanadinam-panjakana ho an'ny rampitso izay. Ankafaliana no iarabako antsika rehetra indrindra ianareo zandry zanaka hanala fanadinana BEPC 2024. Efa tena akaiky tokoa ny fotoana inoko fa efa arak'izay koa ny fiomananareo. Manentana anareo rehetra aho anohy ny ezaka efa natao ary hiatrika ny fanadinana ampitoniana. Tsaroa fa izao dingana izao dia isan'ny mamaritra ny lalam-piainanareo sy antoko ny ho avy ao aoriana kely ao. Isika mpanabe kosa, isika rehetra mpikirakira izany fanadinam-panjakana izany miantehitra sy matoky feno anareo ny tenako amin'ny fitandrona ny fahadiovan'ny fanadinana. Ianareo ny modelin'ireo zanantsika ireo mankahery anareo mandrakariva. Ho an'ny ray aman-dreny manandanja ny fanohanana ireo zanantsika. Fotoana lan'izy ireo fampaherezana sy fanohanana lehibe ary indrindra fitiavana avy amintsika izao fotoana izao. Mirary soa sy fahombiazana ho antsika rehetra engane samy hahavita ny fanadinana soamantsara anatin'ny filaminana tanteraka. Mirary soa antsika rehetra. Izay ny firarian-tsoa antsika mpiadina rehetra fa ho an'ny eto andrenivohitra Madagasikara manokana dia misy fandaminana ny amin'ny fitaterana ireo mpianatra izay hatrika fanadinana izay raha mpitso satria hitatra maimaim-poana ireo ankizy mpiadina BEPC sy BEP ireo ny bus photon misa 420 eo izy ireo apetraka amin'ireo zotra misa 220 eto andrenivohitra makany amin'ireny fitoeram-panadinana ireny izay misa 20 eo ary marina fa ireo zotra mahazatra ihany no ampiasaina fa tsy misy akory fanovana lalana vaovao misy marika hoe examen izay bus izay ahafahantsika mandray asika mpianatra mitondra convocation mazava ho azy no afaka mandeha amin'izay miaraka amina mpanaraka iray ary maimaim-poana tsy misy sarandalana moa zany no ahafahana mandray izay bus izay ho antsika hiatrika izay fanadinana izay ary hisokatra ihany koa ireo zaridaina eto Antananarivo ahafahany mpianatra misakafo amin'ny atoandro na manao famerenana kely araka ny toromarika ny tompony ndraiky mpanjakana toromarika avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika moa izay mba anamorana ny fivezivezin'ny ankizy mandritra izay fotoam-panadinana izay no tanjana ao anatin'izany fa mandritra izay fotoana fiatrehana fanadinana izay ihany koa dia isy fepetra manokana hitandrona ny filaminana iarovana ny zaza malagasy raha nambaran'ireo minisitra misahana izany izay nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany ankoatr'izay izy ireo dia nyresaka manokana mikasika ny fepetra raisina manoloana ny fahaverezana zaza ny zaza varirany sy eo lany tatoato misy ihany koa ny fanafiana mitampiadiana izay miteraka fahafatesana izay nyseho tatoato nyresaka momby izay ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta dia anisan'ny resan'izy ireo ihany koa ny mikasika ilay drone nanaraka ny fiara nitondra ny filohan'ny fanavaozana fakomaly nambaran'izy ireo tamin'izany valan-dresaka izany moa fa hatramin'ny ijoroan'ny fitondrana fanavaozana dia nisy hatrany izay trangana fanakorontanana izay horantsika rehefa avy eo izay vaovao izay satria eo ampandrafetana ny votoatana izay rehetrarehetra izay John Dimy Olotsalama ka vantany vaovona dia aroso amintsika avy hatrany fa mandrapavony izay aloha dia resaka ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Korea isika satria Korea Atsimo moa izany raha ny marimarina kokoa feno 10 taona androany 10 Jolay ny sokafan'ny ambasadany Korea Atsimo eto Madagasikara raha toka efa natratra 13 taona kosa no niarahany Madagasikara sy Korea Atsimo niasa tamina endriny maro samihafa izany nefa omaly riva no sokafana izay hetsika
fahatsiarovan'izay tamin'ny alalan'ny fampisehoana mozika nentim-paharazana koreana izay natrehan'ny prime ministre Mamtsina Rajaonarison moa izy ity sy ireo mpikambana vitsy eo anivon'ny gouvernemanta ireo solombamboaka ary ny songadina tao anatin'izay lanonan'izay fa ho amafisina hatrany ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Korea Atsimo araka ny vaovao hoentin'ny Miray Andrianjafy amintsika eo amin'ny sarin'ny firarizana. Tamin'ny alalan'izay mozika nentim-paharazana koreana izay no nitondrany any eritreritra ho any amin'ny 400 kilometatra na atao misintona 12 hatramin'ny 30 ora ary niverina tamin'ny taonjato lasa ao anatin'ny tantaran'ny Korea. Ity mozika iangalin'ny tarika sanare ity anisan'ireo kalofainy malaza indrindra, mozika mankalaza sy mivavaka ho an'ny fampandrosoana ny fambolena. Ankoatra ny mozika nentim-paharazana koreana dia niarahana ny angaly teto ihany koa ny mozika nentim-paharazana malagasy. Etsika izay nanamariana ny 10 taona nisokafan'ny ambasadany Repoblikan'ny Korea teto Madagasikara izay niseho tamin'ny fiaraha-miasa teo amin'ny rotonta. Nisongadina tao anatin'izay 10 taona izay ny fifanakalozana ara-kolontsaina zany teo amin'ny firenena rotonta. Na izany izy nefa dia anisany nanampy be atsika ny firenena koreana zany teo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Tsy resaka tsika ny tetikasa izay nataon'izy ireo ka nisy ako mivantana teny amin'ny fiainam-bahoaka. Ny fanabeazam-pirenena tafiditra tao teo anatiny ihany koa ny fiara-miasa amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo anisan'ny izy ireo manokana zany ny fatra atsimo ny Madagasikara iny. Ankoatran'izay ihany koa ny fananganana foto-drafitrasa izay nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny teti-bolan'ny firenena koreana manokana fanampiana ny Madagasikara. Dia anisan'ny tena zava-dehibe ihany koa zany ny fanampian'izy ireo atsika farany teo zao rehefa avy miatrika ny lozavoajanahary ny rivodoza kezania isika ary anisan'ny vomafy tamin'izany ny fatra antsinanan'ny Madagasikara ny tany Tomasina ny nanoloran'izy ireo vola mitetina $100,000 zany izay nanampiana ndehotrabona tany Tomasina. Zany hatrany izy nefa dia mbola manga ny lanitra zany amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta indrindra fa ao anatin'izao fitondrana fanavozana izao. Tsy mijanona amin'ity fampisehoana teto amin'ny Novotel izay natrehan'ny prime ministre Mamtsina Rajaonarison sy ireo mpikambana vitsivitsy amin'ny gouvernement ary ireo olom-boafidy dia ifankalazana ny 10 taona ity fa itoy amin'ny alalan'ireo hetsika maro. Donc, à part le concert, on est en train de préparer les 12 événements. Le premier, c'est le festival de films coréens qui aura lieu d'ici 2 semaines à partir du 17 au 19 juillet. Donc, nous, l'ambassade, on a sélectionné un bon film coréen, 6 bons films coréens. Alors, ça aura diffusé à Cinépax à Waterfront. Donc la diffusion est parfaitement gratuite, donc on vous sollicite une participation. Et aussi le 12e événement, c'est le Business Forum. Ça aura lieu au mois de novembre à Dana. C'est une occasion de rassembler des entrepreneurs de Madagascar et de la Corée en même temps pour discuter le moyen d'élargissement, d'élargir l'investissement et le commerce entre les deux pays. Et à part cela, pour améliorer l'amitié, les relations d'amitié entre le peuple de deux pays, l'ambassade va essayer d'organiser plusieurs événements qui concernent la cuisine coréenne et K-beauty, etc. Donc on vous sollicite votre attention et intérêt. Et surtout, nous, l'ambassade, on essaye de donner plus d'opportunités
aux étudiants malgaches de partir et étudier en Corée. Donc au mois d'août, on va organiser une session d'information sur les books coréens. Raha tsy hirina dia ny taona 13 no nanomboka ny fiara-miasa ara-diplomatika teo amin'ny Korea sy Madagasikara. Nisy fahatapahan izany ny 17 ny volana May 1970 izany hoe 13 taona. Ny 10 volana Jolay kosa vao nisokatra ny ambasadiny Repoblika Korea izay nomarina teto ny 20 taona. Nanamafy moa teto ny ambasadiny Korea fa ho tohizana ary ho amafisina ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rototo na eo amin'ny sehatra ny politika, toe-karena, ny kolontsaina, ny sehatra ny fampandrosoana toy ny fambolena, ny varotra sy ny sisa. Manga zany ny lanitra raha azo amehezana ny fiara-miasa ny Madagasikara sy Korea Atsimo fa raha ny sehatry ny kolontsaina eto Madagasikara manokana ny ampy efatra indray ireo tranom-bakoka na musée eto amintsika izay notokana ny misy ny serasera sy ny kolontsaina tetsy amin'ny akanto contemporarie tetsy Akadimbahoaka tetsy nisy ihany koa fanokafana tamin'ny fomba ofisialy fampiratiana ny sary avy amin'ilay andrarezan'ny malagasy Pierromène. Olivier Andriambololo miatsa sy Ajara Zafimpiasa no hitondra izay vaovao izay antsika. Raha ity fampiratiana eto amin'ny akanto contemporarie ity dia ireo sangan'asa nanamarika ny Pierromène nandritra ny 50 taona. Ny lomanosany tao anatin'ny zavakanto no aranteto nampitondraina ny lohateny hoe fofinaina. Mizara telo miavaka tsara ny ranteto. Misy moa zany ny chapitre voalohany izay mampiseho an'ireo sary ataoko hoe archive vakoka ny Pierromène sy ireo hosodoko satria Pierromène moa zany dia mpanao hosodoko voalohany indrindra sy ireo hosodoko voalohany izay natao ny ambaratonga faharoa dia mampiseho sary eo amin'ny 300 eo izay mampiseho sangan'asa nandritra ny 50 taona. Sary fantatra moa zany ireo fantatsika ataoko hoe iconique sy ireo sary koa mbola tsy fantatra na ireo sary adino. Ny farany chapitre farany moa zany dia mampiseho any sary izay nataon'ny Pierromène manerana an'izao tontolo izao. Manohana hatrany ny hetsika tahaka izao ny ministera ny kolontsaina sy ny serasera izay miezaka ny ampiroborobo ny sehatra ny kolontsaina eto amintsika. Ny zava-dehibe zany dia ny hoe misy manampahaizana malagasy, mpanakanto malagasy eo amin'ny sehatry ny sary dia ometsika lanja ary ometsika sehatra satria nampiroborobo ary tsy voa izao fa ntaonany maro izy no ny sehatra tao anatin'izany sehatra ny sary sy ny hosodoko izany. Izay indrindra angamba no antony mahatonga anay manome sehatra sy manome vana ary ny ministera dia manome toky fa eo anilany tony mpanakanto sy artiste toy miatrany amin'ny alalan'ireo département maro samihafa raha tsy resaky ny FNAC isika izay anisany miandraikitra bebe kokoa amin'izay tontolony kolontsaina izay. Aharitra 7 volana ny fampirantiana ahafahana mankafy ny sangan'asa sy ny fomba fiasan'ny Pierromène eto amin'ny akanto contemporarie Akadimbahoaka. Ny ara-dalana tamin'ity fotoana ity ihany koa ny fanokafana ireo tranom-bakoka misa efatra eto an-toerana ho fanomezana tosika ny talentan'ireo mpamorona malagasy. Lafim-baovao hafa anisan'ny zava-mandeha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny fanendrena ny chef fokontany ka miroso izay fanendrena chef fokontany izay ao ny taon'ny tompony andraikitra izay misahana izany fa raha ny manodidina ny commune Antananarivo renivohitra dia misy amin'ireo chef fokontany vaovao nefa am-perinasa misy kosa nefa misedra olana noho ny fanakanana azy ireo tsy hiditra ny birao fiasana araka ity fanadihadiana manokana izay nataon'ny Zaka Serge Andrinarso sy Firarjona ity izay nijeren'ny zavanisy tamin'izay fokontany izay. Teto amin'ny fokontany Manjakaray 2C samy manana amin'ny filazan'ny olona ao ireo miteny fa efa nisy ny nanao fihetsiketsehana misakana ny ametrahana sy fokontany. Akosa ireo milaza fa tsy nahita olona nanao fihetsiketsehana ary tsy mbola naheno sy ondresaka amin'ny faloloana azy io fokontany. Ny
ny teto amin'ny fokotany Manjakaray 2D kosa indray tsy nisy ny olana amperinasa ny seho fokotany vaovao nakasitrahany mponina ny fametrahana azy. Tena milamina tena nahazo no président fokotany satria araky ny teny hoe zara napetraka ny taratasy dia nalana taratasy miendrika ho any manara-panajana hoy mahafinaritra ho anay aloha izay toetsainy izay miala soagna tsara izy ka tsisy rarao zany mihitsy tsisy dia ajaina isorana be da be izy fambiliasana aloha izy aloha ny teto Manjakaray 2B voafantsika ny varavaran'ny braopokotany misy ny tsy makasitraka ny fanendrena seho fokotany vaovao ny fifidianana ny vatana no takiana izy ireo. Fandrinanay zany dia aloha zany fidina izy rehefa samy mandeha amin'izany any dia aloha mba lany vahoaka hoe tena sitrapon'ny vahoaka mihitsy hoe io fa tena lany io arava soa arava tsara fa raha hoe ampiasapesaka kosiny aloha tsy mety satria izay tsy molana hitany toetsany aloha tonga dia vidina fidy dia tena rehefa ohatsiny hoe lany vahoaka rehetrarehetra zany izy tsy maninona rehefa tsy lany vahoaka izy amin'ny président nay ny lany arava soa arava tsara fa kinona andry ambonindry aloha andeha le fifidanana dia afaka mirotsaka daholo zay te hirotsaka dia misafidy dia tiany eo ny vahoaka dia zay lany eo ny lanytsika alefatsy anke le fifidianana dia vorony Manjakaray 2B dia hitanao eo dia hitanao eo toraka izany ihany koa ny teto Amboditsiry fifidianana seho fokotany andraisan'ny mponina anjara no andrasan'izy ireo fa tsy fanendrenina. Ny ilainay dia fifidianana mangarahara tsy mila atolotra tsony koa zay hoe mbola filoha atolotra ihany ny eo fa fifidianana mangarahara zay tsy miteny hoe le teo aloha ihany na hoe ohatr'izay na hoe misy fitiavana manokana fa ny tadiavinay ny takianay zany satria le izy efa ohatran'izay foana dia ny takianay zany amin'ity mba aleo mba filoha fidinay fidin'ny vahoaka no tadiavinay. Marina fa tao anatin'ny taona maro dia olona notendrena avokoa no nitantana ny fokotany rehetra teto Madagasikara. Tsy mbola nisy matsy ny fifidianana amin'ny vatana nandraisan'ny mponina anjara. Izay zany ny zava-misy teny amin'ny fokotany samy hafa teny nanaovan'ny televiziona malagasy fanadihadiana manokana fa iverenantsika indray ny resaka fampianarana sy ny fanabeazana isy fanamboarana ny fotodrafitrasa ary ovatsiana fitaovana ny centre de formation professionnelle sy lycée technique professionnel ny Ambilobe tany raha taoriany fijerenay fotony nataony délégation nantariny ministre ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa araka ny fampitam-baovany hoe judikael sy raha manandaja Alain solitena televiziona malagasy any Ambilobe. Ny fijerena zava-misy fotony nahafahana nandray fanapahan-kevitry ka izay nazo nivahagna teony teo dia nivahagna avy hatrany manologna ny reto mpianatra ny lycée teknika sy ho an'ny fotodrafitrasany CFP ny Ambilobe. Dia efa isika zany vahaolana zany hoe vahaolana foezaka izay tonga dia niraisina niaraka tamin'ireo mpiara-miasa sy ny autorité locale niraisina zany ny fanapahan-kevitra fa le centre de formation professionnelle izay vita ao Ambilobe izay ovatsinay ho asina table bon ministère fitaovana dia ao aloha zareo mifindra sady mba akaiky tanàna tsy mba dia tongotra lavitra izy dia amin'ny CFP zany aloha zareo mianatra. Misy koa ny fijerena ny fotodrafitrasa napetraka ny orinasa sinoa CRBC ka tokony hagnanaovana fangatahana. Fa raha mijery an'izao toerana izao antsika dia hitantsika ty amin'ny dadasika ngeza dia ngeza ny sinoa ny tato dia lasa moa zany ireo sinoa ireo dia efa hoe tokony hanao fangatahana ny communauté locale zany dia mandalo amin'ireo mbara tonga isa-tsokatiny dia tonga ty amin'ny chef district dia ho angatahana zany zay ho atao ho fampianarana ty amin'ny enseignement technique satria fotodrafitrasa maro no azo anaovana azy. Andrasana ny fanitarana ny fotodrafitrasa ary antenaigny fa tsy amin'ny toerana hampanahirana ny misy an'ity sekoly lycée teknika ny Ambilobe ity. Faraka nefa nambarantsika teo dia rahampitso ny fanadinana BEPC sy BEP ary mandritra izay fiatrehana fanadinam-panjakana izay dia izy fepetra manokana hitandrona ny filaminana sy arovana ny zaza malagasy raha nambarandreo
ministra tompony ndraiky zananao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny takariva teo akoatr'izay ny resaka manokana mikasika ny fepetra raisina manoloana ny zazavery ny fahakana-kerin'ny zazavarira ny fanafiana mitampiadiana miteraka fahafatesana izay niseho lany tatoato ihany koa ireo mpikambana vitsivitsy eo an'io ny gouvernemanta ary nitondran'izy ireo resaka manokana ihany koa ny fisina drone nanaraka ny fiara nitondra ny filohan'ny fanavaozana afakimaly nambaran'izy ireo fa hatramin'izy roa ny fitondrana fanavaozana dia nisy hatrany ireo karazana tranga fanakorontanan'ireo araka ty vaovao hoentin'ny John Jimy Olotsalama ity eo amin'ny sariny Ajara Zafimpiasa. Hatramin'ny volana oktobra 2024 dia nisy hatrany ny fanakorontanana misy eo amin'ny endriny samihafa teo ny faneho-kevitra teny an-dalambe sy tamin'ny alalan'ny tambajotra serasera ankehitriny ny any olom-pirenena mihitsy no hafoy amin'izany raha tsy resaka afa-tsy ireo zazavarira etsy an-daniny misy ihany koa ny mifofo mihitsy ny ainy ny filoham-panjakana ka nanaovana valandresaka ho an'ny mpanao gazety io hariva io mba tsy ho tokotrano miono ny olom-pirenena. Nisy reny zavatra voatanisa teo reny mahakasika reny hoe drone izay voatsihana reny ao anatiny koa izay zao ary efa misy ny olona atao fampitorana mahakasika zay fa araka ny fanamoteny teo moa mampifampitourana azy dia mbola ao anatiny tsy avanatelo tanteraka fa misy ny olona ahina ary misy any koa ny toerana ary ny fikaroana tsy mijana amin'ny fikaroana azy fa tsy maintsy mandaikekitra hatrano izay indrindrindrindra ny fiarovana be fa tsitsatsatsiaritra atsika amintsika vahoaka dia na misy any zavatra eny ny mpitondra fanjakana izay fitavana filaminana indrindrindra ny amin'ny fitsarana dia tsy maintsy mandray andraikitra eo na amin'ny zavatra mitranga reny na eny fiarahamonina reny. Nanomboka ny 5 ny volana Jona teo dia efa nahitana trangana tsy fandripahalemana natao Toamasina fa nafiandalo misa 4 no tranga. Noho ny ezaka nataony ny mpitandro ny filaminana dia efa nisy ny vokatra azo izay natratrarana fitaovam-piadiana iray. Olona 7 no efa voasambotra ary jiolahy iray no namoy ny ainy voatifitry ny mpitandro ny filaminana. Olona 5 ihany koa no efa nampidiry ny fampanoavana aponja mahakasika ny fahafatesany ilay tolovavy kely ary mbola ao anatin'ny fanaovana fanadiadiana ny 4. Ankoatr'izay dia efa manao fisafona iarana ihany koa ireo mpitandro filaminana manoloana ireo tranga fahavirezana zaza matetika dia mitondra fanazavana eto ny ministry ny filaminam-bahoaka. Totanisa eto Analamanga ireto satria teto no maro niseho ankoatran'ny izay fahita tany fahasafa no mazava ho azy dia ny zazavery dia nisa teo amin'ny 70 nampilaza fa hita dia ary natao ny fanadiadiana manarak'izay dia 3 sy ny verina nampilaza 7 mahakasika ny tranga izay vohitantsika mamaly teo ny lamivato maly dia fa voatazona atao anymaso ny olona voakasika zany ary mpanadiadiana isika. Izay nefa dia tsy maintsy misy ny fepetra ny raisina. Efa nisy ny fampitombona ireo mpitambiny filaminana izay manerana ny kanja hitantsika eny atoerana zany eny anelakelan-trano ary miara-miasa amin'ireo fokotany eny anivon'ny fokotany ireo vomera isan-karazany sy tompona anaikitra misarana ny filaminana manerana ny lafitany rehetra. Efa nampitombo ihany koa izay araka ny fomba fiasa izay ny fitaovana filaminana ny ango-baovao rehetrarehetra ary efa isaorany eto sady amin'ireo olona tsara sitrapoa nanome ny ango-baovao rehetrarehetra izay nampitaina ety aminay tsara mampafantatra fa raha misy an'ireny tranga reny dia tsy tokony ho tara itsika ary aza misalasala mampilaza ny tompona ndraikitra tsirairay avy na eny anivon'ny komisaria zany izay manandrifon'ny ministerika mananivon'ny brigady mananivon'ny fokotany
dia efa misy ny olona zay nametraka ary napetraka indrindraindrindra isana ny fanampiana mahakasika azy reny. Aza misalasala ihany koa mitoka fa raisina mpanajana nareo raha misy ny zavatra tokony anontaniana ho antsika tsirairay avy ilaina ny tsipiriany dia efa misy ihany koa mahakasika amin'izay. Mahakasika ny famonoana sy fakana ireo zazavariry indray dia olona ny mitelopolo no voarero tamin'izany. Raha mikasika ny zazavariry manokana dia nanomboka tany amin'ny voalohan'ny volana janoary ka hatramintsika miteny zao dia nisy tranga 7 no miseho ary ny ankamaroany dia tany amin'ny faritra atsimo. Misy anankiray dia aty amin'ny faritra Sofia, misy anankiray amin'ny faritra Petsofoka, ny ankamaroany zany dia amin'ny faritra atsimo. Dia ny efatra tamin'ireo mialana tsiny fa maty. Na izany na tsy zany dia nisy vokatra azo satria natao fahenjena azy ireo dia nisy voaroroy 9 dia reny hitantsika reny sasa tamin'izany mpikarak'ity Antananarivo dia efa nalefa eny tsy hafahy. Mampalahelo tokoa zava-mitranga ka zay no anentanana antsika rehetra, indrindra moa fa zahay sy ny mpitambiny filaminana efa miara-miasa hatrany amin'ny fanaovana angom-baovao sy ny fitetezana ireo toerana rehetra izay mety ahitana zazavariry. Ariary angaviana ny ray aman-dreny mba hiaraisa aminay ihany koa satria tsy maintsy harovana izy ireo ohatra ny olona rehetra ihany koa satria ny mpitambiny filaminana dia atao hiaro ny olona ny fananana sy ny fananana. Ka efa nandefa mipetra zany zahay afanarahamaso azy reny ary amin'ny fanisana azy reny. Manaraka an'izay dia mangataka ihany koa fiara-miasa ny olombelona tsy ankanafa, ny mpiara-monina izay mahita an'ireny zazavariry reny dia mampilaza ihany koa mba samy mandray andraikitra mifanometana, mifanome angom-baovao mba ahafahana miaro azy ireo sy miaro ihany koa ny manodidina azy. Fantatra ihany koa fa isy ny fandraisana an-tanana ireny zazavariry ireny iarahan'ny ministeran'ny mponina mba hanamorana ny asa fanaraha-maso atao azy ireny. Koa manentana ny vahoaka ihany koa izahay mba tsy anginy manoloana ny herisetra atao amin'ny ankizy. Raha misy tranga mampiaya na zaza tadidiny 12 dia atsoy avy hatrany misy laharana maitso 147 na misy koa laharana 038 18 851 43 izay atao ministera mponina ny mandray an'io dia ampandrenesana ny fitandro filaminana akaiky indrindra koa izay koa ny azontsika atao mba ahafahana mifanampy hiarovantsika amin'ireo zanakitsika reny. Ny ministera mponina sy firaisan-kina dia mandray an-tanana ireo ankizy sy ny fianakaviany voakasika amin'ny alalan'ny fanohanana ara-tsaina sy ara-tsosialy ataon'ny mpiasa sosialy amin'ny alalan'ireo ivitoerana fandraisana tanana toy ny centre d'écoute et de conseil juridique sy ny centre de prise en charge intégré izay miasa manerana ny Madagasikara. Manamafy ny ministeran'ny fitsarana fa handray politika mpandrindrana sy ara-keloka eo anivon'ireo ambaratonga mpitsarana isan'ny tokony ary handray fepetra entitra. Manome toky ihany koa ny fitondram-panjakana ny hisy ny filaminana maritra eo anivon'ny fiainana andavanandron'ny mponina, indrindra ny mahakasika ny fanatanterana ny fanadina-panjakana izay ho tanterahina rapitso. Ny fitondram-panjakana dia manome toky fa hitandro ary toy ny anak'Andriamaso ny fampandehanana, ampilaminana, ampatoniana ny fanadina-panjakana izay BBC moa zany sy ny BEP manomboka rapitso afaka tapabolana dia ho avy koa ny baccalauréat. Dia ny fitondram-panjakana dia manome toky ny ray aman-dreny, manome toky ny vahoaka malagasy fa mandray ny fepetra rehetra mba ahafahana miantoka ny fizotrana zany fanadina-panjakana izany amin'ny tokony ho izy. Amafisina foana fa ny fiaraha-mietatsika rehetrarehetra, ny fampitantsika izay mety tranga rehetrarehetra mety mampiahiahy any anivon'ny fiarahamonina any dia ahafahana misoroka n'ireny tranga ireny. Eo ihany koa ny na ny fanadinana zany natao hoe ny firindrana, ny fitoniana amin'ny ankapobeny na filaminana amin'ny ankapobeny fa eo ihany koa ny mety hoe fandeha ny fizotran'ireny fanadinana ireny
dia miantoka amin'ny fitondram-panjakana fa hanao ny ezaka rehetrarehetra zany mba ampirindra sy ampilamina an'izany fanadinana izay ho avy zany ho tombotsoan'ny mpianatra malagasy ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Amafisina amintsika trano zany ny laharatarby raha sanatria misy zaza tandindomondoza ny laharatarby azo atsoina maimaim-poana tsy misy fana tsy mila fana zany laharana maintso 147 na 7 amby zato na ihany koa ny 038 18 851 43 038 18 851 43 izay ny anivon'ny ministeran'ny mponina moa zany no mandray izay antso izay raha sanatria misy zaza tandindomondoza dia afaka manatona avy hatrany reny mpitandron'ny filaminana akaiky atsika indrindra ireny. Fa iresaka fanabeazana hatranintsika ny isan'ny fepetra lehibe takina amin'ny fanabeazana ankehitriny ny fahaizana mampiasa sy mifehy ireny teknôlôjia nomerika izay tsy mitsahatra mivoatra ireny mivoatra ary mivoatra amin'izay fikirakirana izay ny firenena afrikana amin'ny alalan'ny fanitarana ny fahafahan'ny ankizy miditra amin'izay sehatra izay ka lasa anisan'ny akina ny fanabeazana amin'ny fianarana sy ny asa ratra izay ny fifehezana izay tontolo numerika izay manomboka amin'ny fikirakirana informatika izany ka ho anety Madagasikara manokana dia misy fikambanana mandray andraikitra amin'ny fampitsarana izany ho an'ireo ankizy ho an'ny fampisitrahana izany ho an'ireo ankizy tsy manana fahefana mba hantarana ny fahalalana izay ho ampahafantariny ny Mamsor Tonsiasy Lovasoa José amintsika. Iray amin'ireo fahaiza-manao fototra ilaina amin'ny sehatry ny fanabeazana ankehitriny ny fahafehezana ny tontolo nomerika. Tsy hisafidy intsony fa zary lasa filana ny fahaizana mampiasa ny teknôlôjia amin'ny lafiny mifanaraka amin'ny lenta-pahalalan'ny mpianatra. Mba hampifanaraka ny fanabeazana amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia dia nanangana efitrano natokana ho an'ny nomerika ny fikambanana tsy miankina Tatelosoa tanjona amin'izany anomezana sehatra ireo ankizy fahafana hianatra sy hampivelatra ny fahaizany eo amin'ny sehatry ny informatika sy ny teknôlôjia nomerika. Eo amin'ny ankizy eto amin'ny fisandratana zany tena misitraka an'izy amin'ny voalohany fa mihitatra amin'ny ankizy rehetra eto Tanjombato rehefa mbola ho planifiena tsara alongany ny fomba fisitrahan'ny ankizy tsirairay avy an'ity salle informatique ity. Manomboka eo amin'ny classe de 6e ka hatramin'ny 3e. Ao anatin'izay zany no ahafahana planifie hoe ny ankizy rehetra satria eto Tanjombato betsaka tanora be dia anisan'ny tokony hisitraka ihany koa zareo fa mbola aoriana kely satria mbola mila programmena daholo ny zavatra rehetra. Na izany aza dia mbola maro ireo fanamby hatreny firenena afrikana amin'ny fampidirana ny nomerika eny anivon'ny sekoly saingy miezaka amin'ny fampivelarana izany ireo fikambanana tsy miankina. Anisany nametraka izany tetỳ amin'ny commune Tanjombato ny fikambanana Tatelosoa ka ankizy mahery ny valonjato no hisitraka izany. Déjà, la première, c'est parce qu'on parle d'enfants. Koa satria miresaka sehatra ny fanabeazana sika miresaka ankizy internet dia mivelatra amin'izao tontolo izao dia tena ilain'ny mpianatra ny sehatra nomerika mba hanitatra ny fahalalan'ny ankizy amin'ny sehatra io izahay hitovy amin'ny rehetra indrindra fa aty amin'ny Afrika izay ao anatin'ny tetika sasetra ny hanaparitaka izany fantatra irantany amin'izany izahay hatraty Afrika indrindra. Gestion, on a beaucoup d'entreprises africaines qui nous font confiance, une des plus grandes croissances de sedge au monde est en Afrique. Mitombo hatrany ireo ezaka hanomezana fahafana mitovy ho an'ny ankizy rehetra. Anisany nietsika no tanteray ny fikambanana Tatelosoa Madagasikara izay manohana hatrany ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana mba hiditra an-tsekoly manomboka amin'ny fampitaovana ireo mpianatra isan-taona. Ireo etsika rehetra ireo dia tafiditra amin'ny fankalazana ny 15 taona nijoroany fikambanana sy ny fanaovana asa soa izay nahafantarana azy. Satria alahady andro dia manana vaovaon'ny finoana ihany koa isika tsy mijanona ho resaka fotsiny ny fiara-miaso amin'ny mpino-silamo sy ny kristianina ao anatin'ny eglizy katolika fa naseho tamin'ny alalana dinikasa manokana tanjona dia hiara hikatsaka ny soa-iombonana araka ity Tatrimira Andrianjafitsy amin'ny sariny firaritsana. Tsy ononona resaka fotsiny teto fa ny ray latabatra ny fandraitanana ary ny fametoko fa ifanampy ireo mpino kristianina
teto tamin'ny alalan'ny eglizy katolika sy ireo mpino-silamo eto Madagasikara. Votoatin'ny zavatra nataondrao moa zany dia hoe fifanakalozana fifampiresahana amin'ny fivavahana kristiana sy ny silamo ary singana manokana fivavahana kristiana moa zany ny eglizy katolika dia nitazana ao anatin'izany dia hoe isin'ny fiarahamonina mirindra milamina ary olona miaina eo amin'ny andavanandrom-piainany mafankahazo na dia samihafa aza ny fivavahana iainany amin'ny maha-olombelona sy amin'ny mahampino azy. Mitazana amin'izany dia hoe iainao anaty fiarahamonina tsy misy raorao fa fiarahamonina mirindra sy milamina araka ny voalaza teo, ifampitsinjo sy fanampy ary indrindra mba samy miaraka hikatsaka ny sobolana. Ny zavatra ny sotomina moa zany azo tsoahana lesona amin'izao dia hoe ny tena zava-dehibe dia hoe tsy mijanona ho resaka sy fionana fotsiny ilay izy fa iezahana mandrakariva mba izay hotenenina rehetra mba tanterahana amin'ny asa ihany koa. Raha tsy arivina dia ny finoana silamo no tonga teto Madagasikara voalohany ny taonjato fahafolo sy ny taonjato faha-raika amby folo. Taorian'izay vao niditra ny finoana kristianina ary ny barika izy nanomboka ny taona valo amby folo sy valonjato sy arivo rehefa tonga teto ireo misionera vahiny. Ity finoana ity izay be mpanaraka indrindra nanomboka ny taonjato fahasivy amby folo manaraka azy ny finoana silamo. Finoana roa izay samy nandray anjara teo amin'ny tantara sy ny kolontsaina teto Madagasikara. Ny zava-misy any Fenerive-Est ary nivohitry ny faritra n'Alanjorofoany raha tsara hotsika tsara tamin'ny herin'ny androany dia nisy hain-trano na rava-trano teo amin'ny 30 teo ka velo taraina nanao antsy fanampiana ireo trabony nentsika tato anatin'ny vaovao-tsara izay ka amin'izao fotoan'izao dia efa tonga ny toerana ireo fanampiana isan-karazany anarenana vonjo maika amin'ny fiainan'ireo traboina miampy fitaovana fisorohana loza raha sanatria mbola miverina ny tranga tahaka izay araka ny famitambavao ny Ejira Mananjavy. Kojakoja an-dakozia sy fitaovana ilaina amin'ny andavanandro sy fanamboarana trano ary fanitso misy azato avy tamin'ny lehibe ny faritra Alanjorofo ireo no natolotra ho an'ireo trabona vokatra ny trano maya tamin'ny 17 ny volana Jona lasa teo. Tagnamafy zay kely efa vita. Ireto ny voatsirain'ny tagnana tompokilasy tompovavy indrindra na reny arambona. Tsy avoahanko ny fiainantsika ray manontolo fa fandraisana anjara, fagnampiana zay ny agnarany. Agnatin'izay ato reto misy kakazo ahafahantsika magnorony trano, misy koa tôle ato zato takelaka izy io. Kakazo moa avy tamin'ny monsieur le maire izy ireo. Plansa ato avy tamin'ny député Vavy Angelica. Tôle moa zagny avy tamin'ny faritra izy io. Reto vary zay hitantsika maromaro reto avy agny fanjakana foibe ministère ny population. Mazava ho azy agnatin'izay dia ireto sio vilagny lasety palito koera menaka maromaro mbola avy amin'ny fitondram-panjakana koa zay arahana amin'ny population mazava ho azy sy ny BNGRC. Mino za fa agnatin'ny fahendrena tanteraka tsy misy fagnararotana, tsy misy alatra ny hitantananareo ny firasana ny zavatra kely mbo hitatsika ireto. Zay tsy miteny hoe io ny farany fa zay koa fa mahita ely magnaty tokoa zay dia niraritsika tsy isiny loza koa amin'ny magnaraka fa mbo afaka atsika miatrika ny fiainantsika andavanandro ary mampitombo zay arena kely nananantsika zay. Marina fa tafiakatra 270 ny isan'ny tranomay raha 430 sy 900 isan'ny rehetra bony nanentina ny tompony andraikitra ny BNGRC mba samy hitandrina amin'ny fampiasana ny afo satria tsy voatery amin'ny andro mafana ihany no mety isian'ny loza. Nozaraina mpahabe maso ny fanampiana avy tamin'ny fitoeram-panjakana mba hampangarahara azy. Mbola hijanona ny Fenerive-Est any hatrany isika fa iresaka tontolo ny voafonja kosa anatin'ny fanajana ny zona izy ireo. Efa mihoatry ny avo fito eny amin'ny tokony ho izy ny isan'ny voafonja raha amin'ny fonja be ny Fenerive tsy nananao tsy manana toerana ny gadra tsy ampitaona amin'izao fotoan'izao ka milatsaka ny baiko fa ho ampiasaina ny fonja be manara-penitra izay fototrafitra sagoavana indrindra ny amin'iny faritra iny. Io fonja io dia manaja ny maha-olona samy hafa ny toerana misy ny lehibe, ny zaza tsy ampitaona ary ny vehivavy ary raha ny voalaza dia nisan'ny tombony amin'ny fampiasana azy io ny fisiana efitrano fampianarana mamaky teny sy manoratra
ao anatiny indrindra ny fanomanana ny fiverenana ireny voafonjy ireny eny anivo ny fiarahamonina tany atoerana moa ny Italia General ny fandrarana ny fonja nametraka ny lamina anatanterahana izay araka ny famitambavao Abel Benjamin. Mahazaka voafonja 700 manaza ny zoma olombelona ity fonja manara-penitra eto Andreba Fenerivo Sagnanana ity. Misaraka mazava ny toerana misy ny lahy sy vavy ary misy toerana manokana ny zaza sy ampy taona. Tombony amin'ny fampiasana azy dia misy trano fampianarana manoratra sy mamaky teny sy ampiofanana arakasa izy ity no afaka hisabona ny arety miteza sy mandalo mahazo ireo voafonja ihany koa ary efa complet eto avokoa ny fitaovana takina amin'ireo rehetra ireo. Misy jiro sy rano ampy ho an'ny filan'ny isan'olona voalaza etsy ambony io ihany koa ity toeram-panarenana ity. Efatra taona lasa no nahavitana sy nitokanana ny fonja manara-penitra eto Andreba nefa tsy mbola nampiasaina. Ankilany dia tafakatra 420 sy 100 ny voafonja tazomina ao amin'ny fonjabe miasa ankehitriny raha toa ka 80 ny tokony ho izy raha ny nanaovana ny fotodrafitrasa tany amin'ny taona 2009. Raha atao kazikazy io isa ampelatagnana io dia tafakatra 7.8 avo eny amin'ny tokony ho izy ny isan'ny voafonja tazomina. Baiko no nomeny Italia General ny fandraran'ny fonja raha Samuel Ernirina Roger amin'ny hampiasaina ilay fonja manara-penitra mba tsy ho simba ho azy ny fotodrafitrasa sy fitaovana lafo vidy nomeny ny fanjakana. Ny tsy fitondrany amin'ny fonja vaovao satria efa petona votaorana eraka mba nahavitana izy io zay ary ny trano rehefa tsy hipetrahana dia simba ka baiko zany no renanao atao zay findrano fonja be dia be ireo ery amin'ny trano vaovao zay ngamba no asanao voalohany manao fitambrana. Io no asa goavana miandry ny fitalevam-balitra Analazorofo. Fantatra masy fa miantoka ny fandriam-pahalemana andro aman'alina ny fonja. Mitaky fahisiana sy fangaraharaana ny asa rehetra. Ho lavitry ny kolokolo ny fitantanana ny fandraharahana ny fonja. Hoy irazana maro Steve Anderson talemparitra. Défi ny tenanay moa zany zay tonga eto ny ampandehanana ny fonja io satria simba ny fotodrafitrasa raha ohatra ka tsy miasa ny fonja. Ary efa tsapatsika tsara fa feno dia feno ary tery ny toeram-pamonjana ao amin'ny fonja ankehitriny ka anatin'ny famahana ny olana ary antenaina fa tsy ho ela dia voavazy olana zay ho tanteraka ny fanamby izay apetraka ny fitondram-panjakana. Mpandrarany fonja matotra manaza fitsipoka mafeny asa no hita ato amin'ny faritra Analanjorofo. Havaozana ny fisipifehezana anatiny. Hamafisina ny mahamatianina ny mpandrarany fonja asaraina ny vokatra asevoaka. Ireo no fantatra nandritra ny lanonana famindram-pitantanana nandraisany talemparitra vaovao ity ny asany izay natao teto Fenerivo Ansinanana. Amin'ny tsy vaovao manaraka ity indray dia ialana tsiny kely amin'ireo mbola eo ampisakafoanana fa iresaka zava-misy any Mananjary any isika. Misy tetika asa fivarotana lava piringana kabony amin'ny vidiny mirary ny toerana amin'izao fotoan'izao satria efa maro ny ezakany atao edina amin'ny fanaovana malotaka manjana indrindra ny eny amoron-dranomasina fa mbola tsy foana zany ankehitriny ary maro ny vokatra tsy ateraka izay araka ny vaovao nampitainy anjaratsiana Valérian sy Lionel Clerdo solitena televiziona malagasy any Mananjary. Distrika mbola miaina amin'ny fangerenan-kalamanjana ny distrikan'ny Mananjary. Indrindra ny eto anivon'ny komina ambonivohitra Mananjary amin'ny fangerena amoron-dranomasina io. Ho fanampiana ny mponina tsy an-toerana amin'ny fananana WC isan-tokantrano dia misy tetika asa mivarotra lavapiringa amin'ny vidiny mirary ho an'ny isan-tokantrano mba hialana amin'ity fangerena amoron-dranomasina eto Mananjary ity. Tsika efa hoavina ny agent de vente toa itentsika tsirairay an-tokantrano eny dia mahita antsika mba hanjifa an'le vokatra zay vokatra atao hoe mirary ihany ny vidiny raha oharina amin'ny tena tokony ho izy. Ny vidiny moa zany dia hitantsika misy karazany maromaro izy eo dia hitantsika izay amin'ny agent de vente misy koa mety hipetaka eny amin'ny commune koa le vidin'le vokatra fa atsika zany marakaka ny fahafahatsika no na ny filantsika zany hoe tiany ilaiko dia iny le vidin'le vokatra sy petraka eny amintsika eny. Lavapiringa tsara kalitao ary misy fikojakojana io toeram-pivoahana io ka nanentana ny mponina eto Mananjary ny taliparitra ny rano fidiovana sy ny fanadiovana mba handray anjara amin'ity tetika asa ity. Bebe manko miahiahy teo amin'ny fivotra teo hoe sao dia malaky feno
voavaliny zareo avokoa hoe any mety afaka roa tao na telo tao vao feno ary rehefa feno dia tsy atao raha ihany koa rehefa feno le WC fa misy ihany koa ny entreprise tonga dia manao vidange anazy zany hoe zany tonga dia voava zany zay ho mahazo ny WC io dia afaka ny olona ny fangalana fahamanjana magnentana antsika fa tena manala antsika agnatin'ny fahasarotana misy ny zavatra zany ary tsy atao orana zany hoe hiteraka fofona zany fa WC manaraka fenitra ara-teknika nataony zareo. Ny faharoa ny volana Jolay teo ny nisy ny atrikasa nampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ity tetikasa ity ary hiasa avy hatrany hanentana ireo mponina eto Mananjary hividy ity lavapringa moderna ity ireo solitena ny tetikasa eto Mananjary. Anatina fanabeazana avokoa moa zany reny rehetrareny isorohana ny aretina ateraka ireny diky miparitaka ireny indrindra izay anisany manakana ny mpizahatany tsy hitsidika ny amoron-dranomasina ny fisiany ireny maloto ireny izay no anisany antony lehibe anaovana izay tetikasa izay fa ao anatin'ny tohin'ilay tetikasa mpanjakana ny amin'ny fiarovana ny tany indrindra ny tany-mpanjakana dia maro ny tany tsy misoratra amin'ny ministera piaka izay indrindra no antony natonga ny avy amin'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny raran-tany nanatanteraka atrikasa fampahafantarana ireo dingana tsy maintsy arahana ambana tanterahana izany fanoratana anarana ny tany-mpanjakana amin'ny ministera izany tahaka ny tany amin'ny faritra tsy moandrefaniny izay nampitainy Violette Rakotoarimanana sy Andriana Lisonry. Tany-mpanjakana maro no tsy misy taratasy mila arovana sy karakaraina izy ireny mba hialana amin'ny fakana sy fanararaotana ataon'ny olon-tsotra toy ny tany amin'ireo distrika sy ny komina amin'ny faritra. Ho fiarovana izany indrindra no antony izao atrikasa no karakarainy ny ministera ny fananan-tany sy ny raharahantany teto Toliara tao amin'ny efitrano malalaka ny faritra natrehan'ireo tompon'andraikitra aty fotony. Nazavaina tamin'izany ny fomba arahina azahoan'ireo tany-mpanjakana titra amin'ny fanaovana titra FAOB hanamorana ny fahazahoana ny taratasy tany. Ho sekirizena daholy ny tany ministera sy ny komuna fa saingy misy ny fiara-miasa dia amelabelatra amin'ireo olo ireo inona ny anjara andraikitry ny ministera ao anatin'le procédure, ino anjara andraikitry nyreo STD sy ny komuna ireo ao anatin'le procédure. Ka tonga eto zay ampafantatra an'izay amin'ireo olona ireo ny pitsopitsony procédure tokony atao afahany manao ny sécurisation foncière an'ireo tanindreo tsirairay avy. Betsaka ny ady tany atao anatin'ny faritra Tsimondrefana indrindra fa amin'ny zone ny district Toliara 2 tena mafampana ary azo atao hoe io ny tena point chaud atao anatin'ny DRTCF-ny Tsimondrefana. Momba ny tiodoc affectation ty moa dia isorana ny any amin'ny ministerany aménagement du territoire ny avy any amin'ny équipe centrale izay nanome tosika anay aty amin'ny direction régionale mba hanatanteraka amin'ny fomba farany izay haingana ity sécurisation foncière ny terrain ny ministère public eto Toliara ity. Misy ihany moa nefa tratrany empêtement, misy ny occupant illicite, misy tany-mpanjakana efa bodoin'olona dia eo tsika mahita azy eo ampanaovana an'le activité tsika amin'le ODOC. Ny faritry ny Menabe no natao faritra piloty tamin'ny fikarakarana titra FAOB ho an'ireo tany-mpanjakana aty amin'ny faritra. Resaka fotoam-pialan-tsasatra sika satria efa maraparana ny vaovao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra sika fotoana mabetsaka mpizahatany na mpizahatany anatiny izany na ny mpizahatany avy any ivelan'ny Madagasikara ary anisany mahasarika izay mpizahatany izay ny mandeha ny Nosy any mijery ireo karazana biby mivelany anaty ranomasina. Ankehitriny anefa tsapa fa mitombo ny isan'ireo biby maty noho ny tsy fanajana ny fitsipika sy ny lalàna ny feno tontolo iainana an-dranomasina ataon'ireo mpandrarara mpizahatany rehefa mandeha mitondra izay mpizahatany mitsangatsangana an-dranomasina izay noho izay indrindra dia nisy ny fampahafantarana ireo lalàna mifehy ireo biby an-dranomasina eo rehefa mandeha mijery izany izy ireo izay nataon'ny mpiasan'ny ministeran'ny fizahatany sy ny asa tanana niaraka tamin'ny WCS. Retsitoara Jean Brice no mampafantarantsika ny votoatin'izay. Ho fanamafisana fiarovana ireo biby mivelona anaty ranomasina izay mahasarika mpizahatany ho tonga hitsidika eto Nosy. Nisy ny fanentanana nataon'ny mpiasan'ny ministeran'ny fizahatany sy ny asa tanana tamin'ireo tompon'andraikitry ny trano fandraisam-bahiny nampafantatra ireo lalàna velona mifehy ireo zavaboary anaty ranomasina.
sur chaque opérateur zegny olo mandray client zegny na olo magnano miasa amin'ny tourisme zegny nagnateraneny anty charte d'observation karaha ty de misy charteny dauphin misy ny baleine misy requin baleine misy koa charte d'observation ny tortue marine karaha ataony hoany zay mpitondra sambo rehefa mandeha mizaha observation ny baleine abosse en saison na dauphin tsy azo atao mandeha mivarigna agnatin'ny rano tsisy mizy aloha zegny miaraka amin'ny mammifère marin araka tombo nanavoakan'ireo technicianina tsy mitsatra mitombo isan'ireo biby anaty ranomasina maty noho ny tsy fanajana lalàna mifehy azy ireo. L'observation tamin'ny taondasa contrôle mixte no nataonay io niaraka tamin'ny CSP andeha mijery hoe ino exactement ny raha misy satria hoe mahita atsika hoe tatoato hoe feno ny tortue de mer maty mahita atsika hoe miboaka ny statistique hoe miamihegny zegny le aregna an-dranomasintsika io or ke igny ny raha hoe alafotsika amindreo vazaha mandeha mizaha tany aty nefa raha ohatra ka mihegny zo olany zo ino koa hoe reharehatsika. Ny tantsoraka ara-teknika tamin'ny fanatanterahana izao etsika izao ekipa ny WCS teto ireo atrano fandraisam-bahiny aoriana fanintanana izao ho isy ny sazy ampiarina amin'ireo tsy manara-dalàna. Nosy be na nosy manitra koa ny fiantsoazo no fisian'ilay zavamaniry ilang zay mampiavaka azy manokana ary ao anatin'ireo zavamaniry mahasarika mpizahatany be any an-toerana misedra olana goavana nefa ireo mpamboly zay ilang zay ankehitriny ka efa misy ny fizerena vahaolana ataon'ny fanjakana miaraka amin'ireo mpandrararaka ny fampitambavaon'ny Jean Dris Retsito Aratrany. Ankoatra ny resaka fizantany jono an-dranomasina ary lavany voly ilangilangy no fotom-piveloman'olona eto Nosy ankehitriny mandary fotoan-tsatro ireo ampiseritra amin'izany noho ny tsy fisian'ny mpanangobokatra mividy amin'ny vidiny tena izy. Raha tegna ka voakopoko jiaby ireo felagna fleuran'ny langilangindreo vahoaka tantsaha miara-miasa aminay io mahita any amin'ny 3 tonnes par semaine ny fleur na ilangilangy miditra aminay ito miantsany fo am'izao fotoanany raha tsy mandeha azy io zegny somary nabandibandonindreo tantsara io zegny le ankabeazan'ny fleur andreo fa ranko zay efa niara-niasa fo zegny mba niakatra milliard ny vidin'ny fleur fa taloha izy tena 500-600 ariary. Am'izao fotoana izao efa anatin'ny fikaroam-baolana momba sehatra ilangilangy ity ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny faritry ny diana. Raha zahagna tsara zegny ato amin'ny océan Indien Nosy be sy Komoro ihany misy an'ity ilangilangy ity kanefa Komoro zay tsy mahafetsika Nosy be eto fa tsika zegny nisanga ka zay zegny no isorako manokana andriamato chef de région tegna mikarakara ary mampirisika izy zay ma zegny hatreto tsy mbola kajo ary mbola isan'ny fampiresaka andro manaligny zay zegny amin'ny fitadiavagna sorodalagna ivoahagna amin'ny crise n'ity langilangy ity. Tamin'ny taona 2010 nahatratra 7,000 ariary vidiny 1 kilo felana ilangilangy am'izao kosa 1,000 ariary vidiny 1 kilo. Meron tena isaratsika dia tsindrina amintsika kely ireto vaovao misongadina tsara ho fantatra ireto satria anomboka rampitso ny fanadinana BEPC sy BEP manerana nosika ho anatin'ireny vohitry Madagasikara manokana dia tatitra maimaim-pona ireo ankizy-mpiadina BEPC sy BEP ireo bus photon misa 420 ary apetraka mizotra misa 220 eto andrenivohitra makany amin'ireo ivitoeram-panadinana misa 20 marina fa ireo zotra mahazatra ihany no ampiasaina fa tsy misy akory ny fanovana lalana vaovao misy marika examen zay zany ny bus azontsika mpiadina alaina ho atsika izay mitondra convocation ary misy mpanaraka anankiray zany dia maimaim-pona ny fitaterana antsika ao anatin'izay araka ny toromarika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ankoatr'izay dia sokafana ihany koa ireo zaridaina eto andrenivohitra Madagasikara ahafahan'ny mpianatra mamerindesina amin'ny tandrina misakafo ihany koa ankoatr'izay ihany koa manoloana ny tranga mampiayay raha sanatria ihany koa misy zaza tandindomindoza dia azontsika atsoina ireto laharana tariby ireto atsoina maimaim-pona tsy mila fana izany dia ny laharana 147 na 770 na ihany koa 038 18 851 43 038 18 851 43 farany ho atsika petit baolina kitra ao anatin'ny mondial amin'ny 2020 ny lalao arahantsika mivantana eto amin'ny télévision malagasy dia efa ndona ny Brésil sy Norvège
aorinan'izay amin'ny 3 ora maraina ihany koa misy lalao ifandona ny Meksika sy Angleterre. Izay no mamarana ny fiarantsika tato anatin'ny vaovantsary tamin'ity alahady ity tompoklasy tompoko avy dia angatrahana feno isika tsirairay tany an-tokantrano tany niaraka tamiko teto hatramin'ny farany rampitso hiaraka amin'ny renina ravololo ary manga indray isika tenako mamay fotoana anao manaraka indray fandrafina.